VATSIM-PITAHIANA ho anao. VATSIM-PITAHIANA ho anao anio. Ny Tenin'Andriamanitra izay handraisantsika herindray amin'ity andro androany ity dia ho hitantsika ao amin'ny Jesosy toko voalohany ka ny andininy fahavalo ihany. Andeha rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe: aoka tsy hiala amin'ny vavanao ity boky ny lalàna ity, fa saintsaino andro manalina hitandremanao hanao arak'izay rehetra voasoratra ao. Ary amin'izany dia halavorary ny lalanao ianao sady hambinina. Amen. Mivavaka isika. Jehovah ray malala, tomponay sy mpanjakanay, Andriamanitra mandrakizay, Andriamanitra izay malavorary ny dianay, an'Andriamanitra izay manampina anay isan'andro isan'andro. Misaotra anao fa mbola mampianatra anay mandrakariva ianao. Misaotra anao fa mbola manoro lalana anay isan'andro isan'andro izay tsy andehananay arak'izay heverin'ny tenanay sy alehan'ny saina dalanay dia ny maha olombelona anay izay tsy malala ny fahendrena, satria any aminao misy ny fahendrena. Ankehitriny ny fahendrena lehibe no atolotra ao anay sy atorona ao anay dia ny nitenenanao hoe ny boky ny lalàna, ny teninao Andriamanitra dia tsy tokony hiala eo amin'ny vavanay ary tokony saintsainay andro manalina, fa zany ny malavorary ny dianay sady manambina anay amin'izay ataonay rehetra. Ka dia ampio zahay Jesosy mba hitazona sy hifikitra ho mamy ao amin'ny molotray tokoa ny teninao amin'ny andro rehetra iainanay. Ka dia raketo ao am-ponay izany mba tsy hiala aminay izany ka dia manambina anay amin'ity tontolo andro ity sy amin'ny andro rehetrarehetra ho voninahitry ny anaranao. Petraka ifianao amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay sy mpanjakanay, izany vavaka izany. Amen.